fandresena ao amin'ny Kristy. Fandresena ao amin'ny Kristy. Manasanao anaraka izany lohahevitra izany. Re mpiara-bidinika namana, alakamisy 17 volana aogositra, mpifaliana no anorako ny araba omba ampirarintso anao amin'ny anarany ilay tiantsika, ilay efa nanolotra ny ainy mba hamonjy atsika, miarabanao amin'ny anarany Jesosy izahay. Ary itonononao anao ny fiadanany Tompo mba hanjaka amponao sy ny ankohonanao. Dia ry hiaraka hivavaka isika. Rainay eo zay any an-danitra, ho amasinina ne ny anaranao, ary ho tonga ne ny fanjakanao. Misaotranao indray izahay ny amin'ny fitantanana izay nataonao teo amin'ny fiainany tsirairay avy, ka ahafahanay mahanana izao tombotsoa iarahana mandinika ny teninao izao. Misaotra Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay tsy takatry ny sainay kanefa dia atolotra ao eo amin'ny fiainana tsirairay avy. Natakanao anefa izay hamela ny elokay, hanadio anay. Ka ny fotoana izay rahana eto dia mba ho fotoana ankasitrahana eo anatrehanao izany. Arotsay temponay ary fanena masina mba anazava ny teninao izay rahanay mandinika ankehitriny. Tononona ny vavaka, angatahana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Korintianina 2:2-4. Mino fa eo ambavanao le izy, lay andininy natao tadidina. Sao lo vakin'le teny. Fa tamin'ny haben'ny fahoriana sy ny alahelo foko no nanoratako taminareo tamin'ny ranomasobe. Tsy ny ampahalelovana anareo, fa ny mba hafantaranareo ny fitiavana izay hitiavako anareo indrindra. Manoratra taratasy amin'ny alahelo, amin'ny ranomaso, kanefa ampitiavana be. Mahafinaritra zany, manoratra, fandresena ao amin'ny Kristy. Fantatsika tsara fa ny tebiteby fatratra ny apôstôly Paoly teo am-piandrasana ny tatitra nataon'ny Titosy. Ao ny voalaza amin'ny Korintianina 2:2 ka ny 5 sy ny 5. Zao ny voalazany. Fa raha misy efa mampalahelo dia tsy mampalahelo ahy ihany izy, nefa tsy tahanao teny mafy loatra aho. Fa mba nampalahelo anareo rehetra koa, ampy ho amin'izany olona zany ny fampitsaliana nataony maro. Amin'ny 12. Fa rehefa tonga tany Troasy hitory ny filazantsara Kristy aho, ka novoana ny varavarana ao amin'ny Tompo. Ary mpiara-midinika namana, na dia teo aza ny tebiteby izay nahazo an'i Paoly, dia ny fotoana rehetra dia tsy napetrany fa ny resaka mandraka riva ny amin'ny Jesosy izy. Tena ny resaka, na dia eo aza zany ny tebiteby, tia hita ny tatitra, tia andre ny tatitra, ny vaovao mikasika ny fiangonana tany Korinto. Ny lazany amin'ny Jesosy, mandraka riva ny apôstôly Paoly. Ny mpiara-midinika namana, eo amin'ny fotoana izay mety mampitebiteby ianao, eo amin'ny toe-javatra izay mahatonga anao hanana eritreritra, dia jereo mandraka riva ny fiainan'i Jesosy. Lazao mandraka riva, miresa mandraka riva, mikasika ny amin'ny Jesosy. Mahafinaritra ny amin'ny apôstôly Paoly, ny amin'ny fiahin'ny fiangonana, no tena nampitambesatra ny fony. Ary na dia izany aza, dia niezaka mandraka riva ty apôstôly ity, ny resaka ny mikasika ny amin'ny Jesosy. Tena miresaka Jesosy any no ambetindreny ny resaky i Paoly. Ary zay ny dirantsika amin'ny 4 sy ny 7. Fa isaorana ny Andriamanitra
izay mitondra anay mandrakariva amin'ny Kristy toy ny fanao izay avy nandresy ka dia ampisehony ny andry ny fahalalana azy eny tontolo eny izay. Fa andry Kristy ho an'Andriamanitra izay amin'izay vonjena sy izay ho very. Amin'ny sasany dia hiantra avy amin'ny fahafatesana, fa amin'ny sasany kosa dia hantra avy amin'ny fiainana ho amin'ny fiainana. Ka iza no atonina ho an'izany zavatra izany? Fa tsy mba toy ny maro izay anatraso ny ten'Andriamanitra aza ao am-bola izay. Fa toy ny amin'ny fahadivam-po kosa dia avy amin'Andriamanitra sady eo anatrehan'Andriamanitra no hiteny anay ao amin'ny Kristy. Ry mpiara-midinika namana, nandre vaovao tsara mikasika ny avy amin'ny fiangonana tany Korinto ny apôstôly Paoly. Dia nisaotra an'Andriamanitra izy ny fihetsika tsara nataony tany fiangonana tany Korinto dia fandresena ho an'ny Paoly ao amin'ny Kristy. Tampifaliana mihitsy no nanambarany Paoly eo amin'ny 9:140. Isaorana ny Andriamanitra izay nitondra anay mandrakariva ao amin'ny Kristy toy ny fanaony izay avy nandresy. Mahafinaritra. Rehefa mizotra tsara ny fiainan'ny fiangonana, mandresy Andriamanitra. Akory zany akantony zany fanambarana izany? Ny fofeny fanatrehan'ny Kristy irery ihany no mampely ny antry ny fahalalana azy eny tontolo rehetrarehetra eny. Ry mpiara-midinika namana, ny fandresen'ny fiangonana no hoanitry Kristy eny rehetrarehetra eny. Mifaly ao amin'ny Kristy ny apôstôly Paoly satria nitondra vokatra tsara ilay afatra izay nentiny, ilay epistily izay nentiny. Zao voalaza amin'ny Korintianina 2:7-9. Fa na dia efa tonga tany Makedonia aza izahay, dia tsy nisy iainany nofinay, fa nampahoriana tamin'ny zavatra rehetra teo ivelany, nisy ady, tao anaty, nisy tahotra. Fa Andriamanitra izay nampionona ny mpandefitra, na efa nampionana tamin'ny nahatongavany Titosy, ary tsy tamin'ny nahatongavany ihany, fa tamin'ny fampinoana izay nampiononanareo azy koa. Raha namarana taminay ny fanirianareo sy ny fitomaninareo, ny fahazotonareo anaiky aho, ka dia maika ny faly aho. Fa na dia nampalahelo anareo tamin'ny epistily aza aho, dia tsy manenina intsony, na dia efa nanenina ihany aza teo, fantatro fa efa nampalahelo anareo zany epistily zany, kanefa vetivety ihany. 7. Ary mifaly kosa aho ankehitriny. Nefa tsy no nampalelovana anareo, fa no nampalelovana anareo mba hibebaka, fa nampalelovana araka n'Andriamanitra anareo, mba tsy ataonay matiatoka na amin'inona na amin'inona. Mpiara-midinika namana, somary mafimafy ny taratasy nalefan'ny Paoly. Ozy Paoly, mety nampalahelo anareo ny taratasy nalefako, mety mafy taminareo ny teny nataoko, saingy vetivety ny alalailonareo, fa ny asa ho fibebahana ho anareo kosa nefa ny taratasy izay nalefako. Faly aho, izay le fandresena ao amin'ny Kristy rehefa mandray ny tenin'Andriamanitra hitondra ny fiainanao, hanova ny fiainanao, dia mandresy Kristy. Ary izay indrindra no mampiavaka ny mpanompo mahatokony Kristy amin'ny mpaminany sandoka. Inona mantsy? Ny mpanompon'Andriamanitra dia mitory ny tenin'Andriamanitra amin'ny fofeny fitiavana marina Kristy. Fa ny mpaminany sandoka kosa dia mitory ny filazantsara mba ahazahoana tombotsoa ihany. Fa ho an'ny Paoly, tsy miezaka mahazo ny tombotsoa ho an'ny tenany izy, fa mba hahatonga kosa ny tsirairay avy samy andresy ao amin'ny Kristy. Ny faniriako androany, ho tsapanao eo amin'ny fiainanao amin'ity tontolo andro ity, ny fandresena ao amin'ny Kristy. Mba hafahana mitondra izay fandresena izay, raha misy fotoana ahafahana miresaka ny amin'ny Kristy, miresa ny amin'ny Kristy. Ombanao any Andriamanitra, omba ny tontolo andronao an'izy, hivavaka isika. Misaotra Andriamanitra noho ny tari-dalana izay nomena ho anay teto androany, izay mampafantatra anay fa afaka mitondra fandresena ho anay ao amin'ny Kristy ianao. Misaotra indrindra satria
zany no fifalianay ka raha hiatrika ny tontolo andronay zay androany dia aoka izahay mba hoandry Kristy amin'izay rehetrarehetra mifanera sera aminay ary zany dia hitondra fandresena ho anay rehetrarehetra zay manatanteraka izany. Dia engene ny teninao zay nirenisinay teo mety ho mafy aminay dia mba ho tahaka ny tamin'ireo membre tany Korinto hiasa ho fibebahana ho an'izy ireo ny teninao. Dia mombanay ianao ho manitsy raray avy. Tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.